Kawan Yesus jika recha-recha Sudah Yesus yang sudah Yesus. Haleluya. Masina Jehovah tompony maro enkiny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia miarabantsika rehetra zanaky ny fiangonana nahatratra zao andro lehibe loatra zao andro-pahakalazana, andro-pifaliana, andro-piraviravona
satria taonjobilo ny voalaza ny soratra masina ary ho anatin'izany ny arabantsika manokana ny ray aman-dreny dada randreny atoandro Jean Joseph Ambavady nahavitan'izay 10 taona tena tany mpanompoana ny aretana ny mafy ny aretana ny sarotra kanefa koa ny jinjana fifaliana ny jinjana vokatsoa ny voalaza ny tononkiratsika teo dia ny voninahitra an'Andriamanitra hiteka mafy be ho an'i Jesosy sika rehetra ny amin'izay 10 taona izay arabainy anao ry dada arabainy anareo mivady maherezy anareo fanizanakareo tsy manadino anareo naoviana dia ampitombona amintsika rehetra ny ampitombona aminareo mivady koa ny fahasoavana sy ny fiadanana famondrampon'Andriamanitra ary ny fitahiny sy ny fahasoavana mahagaga ny tantanana anareo hatramin'izay ary mbola mihoatra lavitra noho izany hitantanana anareo mivady ihany koa manoloana an'izao fiangonana FPV mamanera-tany izao tsy adinon'Andriamanitra ianao Paoly apôstôly dia nilaza lobavaka ny jorovavolombelona rehefa nanoritra tany Timoty zanany izy ka niteny hoe ny tompo aneo izy dia nitsangana teo anilako ka nampahery tsy mandao tsy miala eo anila anao zany Jesosy feo anila anao foana sady mampahery no mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinana dia ny ojerentsika iarahantsika mamaky ny Ezekela toko fa 7:30 ny andininy 420 ka hatramin'ny andininy 420 ao arinan'izay dia nira fa 5 amin'ny boky kira fiderany isoranay zanahary ataontsika mpity hafatanana zany anofa ho fatsika ny tanantsika amin'ny fiverenana ihany koa iombonantsika fifaliana amin'ny any an-danitra any fa isika ty ravoravo ny any an-danitra any koa faly dia faly Ezekela toko fa 7:30 ndininy 420 hatramin'ny andininy 420 nira fa 5 amin'ny boky kira fiderana no ataontsika ao arinan'izay Ezekela toko fa 7:30 ny andininy 420 ka hatramin'ny 420 ndia vakitsika rehetra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika ary Davida mpanomboko no mpanjakany ary mpiandro izy rehetra dia andeharaka ny fitsipiko izy sady hitandrona ny lalahako sy ankantoy izany ary onina any amin'ny tany izay omeko an'i Jakoba mpanomboko izy dia ilay fanonenana razanareo ka oninany izy sy ny zanany mba mizafina mandrakizay ary Davida mpanomboko no mpanapaka azy mandrakizay ary anao fanekempihavanana ho azy aho ka ho fanekena mandrakizay eo amin'izany ary ametraka sy amaro azy aho sady ametraka ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay tiafa ho an'Andriamanitra amin'izany sarobidy zany fanekena ataon'Andriamanitra zany tsy kely zany fa ny lehibe indrindra satria tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida sy Solomona tamin'izany fotoana izany ho ataony amin'ny dada randrena atoandro mivady sy ny ankonany koa ndeha ataontsika nira fahadimy mpity hafatanana amin'ny foravoravo amin'ny fanamanantena sy manatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra nanaovantsika izany iry zany soranay zanahary izay mitasy miaro izay matoky an'i Jesosy velona tsisy marary ary izay miakatrany an-danitra tsy mba misy milanja vatsy izay mahazo paradisa kosa dia velona mandrakizay taontsika mifotsika rehetrarehetra zany isaorana zanahary izay nitasenyary isaorana zanahary izay nitasenyary izay natinary isaorana zanahary izay nitasenyary isaorana zanahary izay nitasenyary izay matoka ny Jesu velona tsy misy marary izay matoka ny Jesu velona tsy misy izay miakatra ho any an-danitra izay miakatra ho any an-danitra tsy manisy milanja vatsy izay miakatra ho any an-danitra Semba misy milanja izay mas paradisa izay mas paradisa namandraky izay mas paradisa
mandrakiza isaurana zanahary isaurana zanahary izay nitasiny ary isaurana zanahary izay nitasiny ary. Sotra Jesosy ndeha hivavakintsika hanome voninahitra n'Andriamanitsika samy manokatra ny fony manokatra ny vavany koa hidirana n'Andriamanitra nanomezany atsika an'izao ray aman-dreny ny taiza sy nan'olokolo ny sairana ao antsika izao vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra velona ilay Andriamanitra lolo avy na tampon'oloa tompon'izao rehetrarehetra izao sy ny eo amin'ny rehetra ianao ianao nary anay tongotra mantanana ary nanome anay aina sy fofinaina mahavelona anay mideranao zay satria ianao ny anton'izao rehetrarehetra izao ianao nisy mpiainana ary ianao ny antony velomana sy atsenay rehetra ka na inona katsanay na inona izoranay ary na manahoana andehananay teo anivonay foanafoana ianao ny miazo n'izao rehetra izao dia tanteraka sy lavorary ny fisiny sy ny fiodinana rehetra ny fiainanay zanak'olombelona anjery ianao manokana satria nantsoinao tamin'ny anarana izay mampiara-miasa mahatoky aminao dia nahita ny dada randrena toandro mivady sy ny ankonany ianao 10 taona teny andalam-panimpona tsy mbola nafoy azy ianao zany fifaliany fanaty anatinay ankehitriny iombonanay fifaliana amin'ny any an-danitra iravoravonay satria nanome azy teo anivo ny fiainanay ianao ka na dia mbola tsy ary akory aza ny sasany taminay androany zay mahatsiaro hoe ianao ny nametraka azy teo anivonay ary nanao fanekena mandrakizay taminy ianao zay tanterano amin'ny fiainany zanak'Israely ny FPVM zany ary dia faly zay satria nahazo ny soa indrindra tamin'ny alalan'izao mpanomponao zao nanendry azy mantsy ianao nifidy azy mantsy ianao nametraka azy teo anivonay ianao tahaka an'izay nanendrenao ny Solomona tahaka ny nanendrenao ny Davida tahaka ny nanendrenao ny Josefa tahaka ny nanendrenao ny Mosesy dia voky ny soa indrindra zay rehetrarehetra ankehitriny tompo fotoana toka ny fiangonanao azy hankalazana an'izao 15 taona nanimpony zao amin'izao androany zao mba ianao any an-danitra ny vavakay dia manatrenay to amin'ity anio tika ianao ka natrika ianao ny kiasika ny fona rehetrarehetra mba tsy arovanay tsy zava-pony zao anio zao ary tsy andalo fotsiny amin'ny fiainanay fa ho tantara velona mbola olovainy taranaka faramandimy mandra-piavina ny mirao ny lanitra dia avy alao zay iondrika mba iondrika mimpanetrentena eto anoloan'ny altaranao masina eto anoloan'ny seza fiandriananao hanome voninahitra anao zany satria tsy omby ny fonay ny fifalinay titrotra mafy zay kehitriny ikikika iantsoantsy fiderananao tsy mahay ny fomba ny any an-danitra nefa zay mba nampianarinao tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany entina miondrika to anatrenao Jesosy raisy hoanitra kasitrany eo anatren'ny seza fiandrianana masina manao hoe masina Jehova tompona maro enkina voninahiny tany rehetra. Amen. Samy mahazo toerana isika rehetrarehetra. Soarantsika Andriamanitra riavana. Zany 10 taona nanimpony zany tsy zavatra kely zany akory. Tsy fotoana kely zany. Ary tsy azo lalovam-potsiny zany manoloana indrindra ny amin'ny azakazaka nataona ray aman-drenitsika. Fa isika taranaka faramandimy aty aoriana be dia be ny nefa lasa nodimandry fa naninony zasy ianao nahatratra an'izao andro anio zao maninontsika ny asain'Andriamanitra mankalaza zany maninontsika ny asain'Andriamanitra manome voninahitra an'izany andao eona amin'ny tompontsika andao andre ny afatry ny ten'Andriamanitra mba hahafantarana hoe naninona nomena ny ray aman-dreny dady randrena toandro mivaditsika maninontsika ny mbola afaka mandray ny vokatry ny fanomezan'Andriamanitra azy teo anivon'ny fiainantsika rehetra na tamin'ny tsara zany na tamin'ny ratsy androany afaka mifaly andeha iomanandre ny ten'Andriamanitsika amin'ny lalan'ny hira fa raika amby zato amin'ny bokikira fiderana atokany ho an'Andriamanitra ny fonao dia ataovy misy etaeta miloatra ao anatin'ny fonao hoe mangetahetsika mba hiasan'izany fanahy zany ary aza velanao raha tsy mahatsiaro anao fa eto ilay fanan'Andriamanitra velona
fampiresaka amin'ny sy fampiresaka aminao fanahy eo amin'ny diny ianao ka felo tanteraka tsy averintsika androa fa indra mandeha any dia andreny afatry ny soratra masina isika fanahy eo midiny anao ka fenoi tanteraka raha kofinerinao ao mandeha tsoreraka midiny anao ka fenoi tanteraka raha kofinerinao ao mandeha tsoreraka mandeha tsoreraka tena milanao ny tontolo mpiainako milanao ny tontolo mpiainako tsy mahefa nininona ratseo ianao tsy mahefa ninonao ratseo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho ianao milanao ny tontolo mpiainako tsy mahefa ninonone ratseo fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy mandresy aho teno ianao mandresy aho teno raha mandresy aho teno ianao raha mandresy aho teno ianao tantara faharotoko fahasivy ny andininy fahavalo tantara faharoa antoko fahasivy ny andininy fahavalo imbonantsika rehetra ny amakina azy rehefa hitantsika zany tantara faharotoko fahasivy ny andininy fahavalo zany isika rehetra ny angatahako hiaraka maky mafy amin'ny anaran'i Jesosy tompo any amin'ny pejy fahaefatra sy efajato amin'ny testamenta taloha amin'ny baiboly tsotra zany baiboly tsy misy référence ndiarintsika anaran'i Jesosy isaorana ny Jehovah Andriamanitra ao zay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely ampitoetra azy mandrakizay no nanaovany anao mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana amen ray masino manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen mahagaga riavana ny fifidianan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tsy takatra ny saina ny amin'ny fomba nanendren'Andriamanitra ny fiainam-panompotsika indrindraindrindra raha mandinika ny tantara ny zotra-piainana ny ombonantsika tamin'izao ray aman-dreny zao tao anatin'ny taona maro ny arahana teto amin'ny TFPV min'ity hatrany ambony manoloany indrindra ny fiainam-panahintsika lehilahy anankiray nijoro vavolombelona tamiko fony tany ambony izao ny teniny io rangahy io taloha pastera ozy tsy nalala azy hoe zany pasteur Andrianatoandro Jean Joseph zany ane ony ka mpamanany fa nahagaga ozy fa ao amin'io akana rabe rinjio ao izy tao ambany tao dia zao izy ny tenineniny io ray aman-dreny io hoe misy lehilahy ray aman-dreny zany tsy fantatro zany tsy fantatro nanontaniany daholo zay lehilahy rehetra teo samy tsy fantany andao daholo nareo hiakatra any ambony fa sao dia ny ray aminareo fa fantany zay dia gaga be ao le rangahy
samanentina tany zahay zany diaviko ianao le te diaviko gaga pastera ozy olona tsy mbola niona tamiko hatramin'izay fa mifankahita fotsiny izy eny ambony pilipitra zay ery ambany ery gaga fa lazainy fizany te diaviny vao tonga tao aho ozy dia nitenenina hoe atsony Jesosy ianao ohatry ny odikodinao tony tanindrimo ozy olohako hoe atsona ninona ary ty zany ty za tamin'izany ozy mpampiady koa ikoizana tra mivady amanjanako aza mijaly satria raha vao mikitikitika any akoho dia maninona voadaka mihitsy ony ny ankizy lahy raha vao mikitikitika ny akoho fa nanomboka tamin'ny fotoana nany akeko izy hoe tena tsoina azy zany hanapa-kevitra azy zany nahagaga ozy fa zao le akoho tena tiako indrindra noho ny vady amanjanako vavy any am-piangonana ozy ny alany taorinana io ataovy loka io ireo olona haingana vonoy ataovy loka lasa loka atoandro sy hariva zao ny tenin'le zanako lahy zay dada vao sambatra ozy fa tsy natakalinao ny akoho mba fantatrareo zany arena zany arena tsy takatry ny saina ary tsy voavidim-bola misy fahoriana hitan'Andriamanitra any amin'ny fiainatokantramontsika any misy fijaliana hitan'Andriamanitra avy any amin'ny ankizy taranantsika any fanaray aman-drentsika nasain'Andriamanitra maninona fa tsy nandehana ny fitahiana sy ny fiadanana ho any amin'ny isatokantramo tia fahon'Andriamanitra raha mba resy lanitra zany ianao sika rehetrarehetra zao ane raha lasa anabavika efa nijokany zany nandritra zany 50 taona zany isika rehetrarehetra zao nefa nandray an'izany avokoa ary zay ny ampahirezako anareo mivady dada sy mama ilain'Andriamanitra ianareo zany natonga azy ny teny hoe zany ny antony na ny andreny anareo mba ho ray aman-dreniny FPV marehetra misy fanavery ilain'Andriamanitra hovonjena amin'ny alalanareo anivin'ity Madagasikara ty Atranapitan-dranomasina misy olona mangetaheta te ahitan'Andriamanitra te ahita ny fahasoavan'Andriamanitra te higioka fiainana mihoatra noho zay hitany ankehitriny mitondra fahoriana fijaliana ao amin'ny fiainany te ho afaka amin'izany ianareo nataon'Andriamanitra fitaovana mahereza dada mahereza vehivavy anankiray faharoa vavy olombelona ny asan'Andriamanitra eo anivin'izay 50 taona zay ilahatra ho ao amin'ny biraony natongavana izy io 2 taona lasa zay izy ny fahatelo amin'ny 20 ny olona milahatra zany hoe efa milahatra ery amin'ny tohatra izy araka ny fitantarana nangetaheta mafy apastera ozy tena mba hiresaka amin'ny ao ambirao fa nahita ny olona 20 teo aloka ozy dia kivy be dia mitekio teo amin'io tototra miakatra eo amin'ny 2e aho ozy dia zao niteniko tamin'i Jesosy hoe raha mba sitraka ao Andriamanitra mba hataovy mahazo an'izany ray aman-dreny zany voaka avy any an-tranony avy any dada randreny atoandro ozy dia fomba n'le manofa hofatanana dia mba nanofa hofatanana ozy fa iny zany nanangatanana nanofa hofatanana azy iny nasitrana ny aretika pastera sambatra ery aho ozy izy matsiaro ny tantaran'i Jesosy hoe na dia nisomotra aviavin-dambany aza ozy maninona voakasika dia ho sitrana raha lasanabavy io mendrika ho azy ny mba nilorantsika fankasitrahana feno ao anatin'izao tom-pankalazana zao adiditsika zanaky ny fiangonana adiditsika fiangonana ray manontolo maneran-tany androany ny mankalaza n'Andriamanitra eo anatreny zany asa lehibe nametrany azy eo anivitsika zany tsy azo ny tantara kosehiny zany tsy azo ny tantara foanana zany ary tsy azo tsika taranaka ty aoriana hoditsihitsy zany fa androany ny fotoana tokony hanombotsika zany hoe handeha hanomboka raha lasanabavy eo hivavaka ho azy tsika hanonona ny anarany isan'andro amin'izay handeha hanonona ny anarany eo anatren'Andriamanitra mbola mba hitahiny azy sy hitahinanao amin'ny alalan'izao mpanompon'Andriamanitra zao ny mpitandrina neka fantsym-pitahin'Andriamanitra reny ene ny fantsonanamezan'Andriamanitra ny fiadanany jereo nareo ny Jeremia 29:7 zany voasoratra any mandehana ozy izy ka tsao zay adanany tanàna nandefasana anareo aninona ho bambo nandefasana anareo bambo ary mivavao azo ny voalazany soratra masina fa raha mba miadana izy dia miadana koa ianareo mafy anareo olo zany mikatsaka fiadanana ho an'ny firenena zany
mafy zany mikatsaka fiadanana ho an'ny fiangonana zany saingy tsy mbola nandraraka io le amby andoro eo isan'andro andro amanalina mifona ho asy mifona ho anao any atren'Andriamanitra ka raha mba androany ianao ny mahatsampa mahatsiaro ny sarobidiny zany andeha mba nonona vavaka ho asitsika andao mateny hitodika any amin'Andriamanitsika ka hifaly eo amin'Andriamanitra satria samy nahazo hery avy amin'izany rehetrarehetra zany natonga ny soratra masina eto izay teny fanevana izao fankalazana ny 110 taona izao milaza hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitra izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrian'ny mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely ny FPVM zany no ampitoetra azy mandrakizay tsy adinon'Andriamanitra ianareo mivandy tsy avelan'Andriamanitra io rery kanefa koa isika rehetrarehetra zanany mila mitoetra koa amin'Andriamanitra aza adino zany mila mitoetra amin'Andriamanitra mba andraisantsika zany asan'Andriamanitra lehibe tovozina avy amin'ny ray aman-drentsika zany ka dia isaorantsika izy ireo nanome antsika ny tsara indrindra isaorantsika izy ireo mbola nilaza soa antsika mandraka riva ka nanome antsika ny tsara zany ny aretany andro amanalina naiza na roviana tsy mbola nisy noroahana fa samy nahazo ny tsara indrindra avokoa isika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra teka mafy be ho an'i Jesosy sika nanomezana antsika ny amin'izay 10 taona izay ndao hitsangany vavakantsika mba tonony na dia teny ray mbava monja aza amin'ny vavanao ny anarana izy mivandy mitarana ny rehetra mba hoe ho andritren'Andriamanitra izy mandra-piaviny Jesosy eny amin'irao ny landro tsangantsika hivavaka ho azy vavaka foy kanefa tovy mazava tovy ampinoana ho azy mivandy sy ny ankonany tarana ny rehetra vavaka sika raha io sambatra izay manana dadarandrena toandro mivandy sambatra teny sambatra izay ka raha maheto ny fonay Andriamanitra ny akambanay anoloranay azy ampelantananao mba ho karakaranao mihoatra no izay efa nikarakaranao azy hanomezanao azy tombonandrom-pahavelomana hanomezanao azy ny fahelavelona hanomezanao azy ny fahasalamana ny heri-tanjaka ary raha sitraka ao Andriamanitra mpaminany talohany rehetra ne amanjatona ny voamaty ho lasa any aminao raha mba sitraka ao hatramin'izao taona mihoatra 20 taona raha mba sitraka ao zany mba tanterao amin'ny satria tsisy taka azy izay teo alohany ianao Andriamanitra nanendry azo amin'izany ka dia mino izay hoe nonao zany vavaka izany sambatra izay manana azy zany nisorana ny anaranao ka dia mba tahion'ny fiainana izy mivandy tahion'ny fiainan'ny ankonany ary aza dinonao isaka marino amin'ny teninao hoe hojeren'ny masoko amin'izay izy mba hanasoavako azy sotra raha eo ny anaranao Jesosy ny angatany zany amen samy mahazo toerana sika rehetra ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitombona amintsika ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika tsy Jesosy Kristy ny tompo saotra n'Andriamanitra lehibetsika amin'izao andro azo lazaina fa asara-manitra izao satria be fahatserovana ny 10 taona nitandremany ray aman-drentsika paster dadarandrena toandro sy ny ankonany ray manontolo fitiavan'Andriamanitra zany ka hiara-batsika azy aloha dia mba ho tanteraka amin'ny teny soratra masina fa na dia mandra-pahantitrareo ara dia tsy ova mandra-pahafotsy volonareo dia zany ho an'inona isahirana hikarakaranareo dia mahereza dada mahereza mama fa Andriamanitra lefa sahirana nikarakara hatramina tanora mbola hikarakara mandra-pahantitra ary tsy anao ihany fa ny ankohonanao rehetrarehetra ho tanteran'ny tompo aminao ny teniny hoe raha mino ianao tsy anao ihany no vonjena fa ny ankohonanao ray manontolo ary dia nisan'izany ny zanako rehetra ara-panahy retiko ka hiara-iteka mafy be tsika ho fisaoran'Andriamanitra
Zaho dia tonga amin'ny fahatserovana ny tsingerin-taona isika. Eto dia mampiomana sahady fa rehefa vita ny fanomezana solom-boninkazo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka dia mandray anjara hira avy hatrany ny sampana avy amin'ny FPVM iavoloha amaranantsika an'izany aniversera izany. Ireto akoatra ny dada sy mama izay efa voatonina teo dia ireto misy olona mahatsiaro an'izany tsingerin-taona zany dia Andriamatoa sy Ramatoa Ajaina isany. Ranoely Arsoa Zaninina 45 taona. Andriami Arsoa nomena fanasina Manoela 70 taona tamin'ny 29 volana Desambra 2022. Mariazy Rajonesa Maminirina sy Ramanatsoa Voanginirina 13 taona ny mariazy tamin'ny 20 ny volana Desambra. Mangataka vavaka ho amin'ny fahasalamana. Ary Ranivoary Manga Hantarivelo Liliana 14 Desambra 450 taona. Mangataka ny hira 20. Mangataka ny hira zany dia efa feheditsika amin'ny sampana no hanolotra ny hira ho antsika rehetrarehetra. Ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko Jesosy tsy mba ho levina. Ka andeha ho jerevantsika zany tenin'Andriamanitra hitondrantsika fampaherezana an'ireo tratry ny aniversera ireo. Ao amin'ny Isaia 450. Isaia 450 dia ny 10. Isaia 450 dia ny 10. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanaiky ny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Ka na inona iseho amin'ny fiainana, na iova ary zao tontolo zao, na korotana ary zao tontolo zao na hifindra ny tendrombohitra sy ny havoana ilay famindram-pon'i Jesosy Kristy tsy mba hiala aminareo ary indrindra ny fanaikeny zay efa nanaova ny teny fikasana tsy mba hitsoaka mandrakizay. Tsangantsika ivavaka aorenan'ny vavaka ny hira ny sampana avy any avoloha. Vavaksika voninahitra ho anao ray, ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tomponay, ilay mpanjakanay, ilay Andriamanitra mandrindra sy mandamina ny fiainanay, ary ilay Andriamanitra nanambatra nay ho ankohonanay iray, na samy hafa foko zay, samy hafa fiaviany zay, samy hafa fomba mampanao, samy hafa vanim-potoana ny ainana, natambatra ao zay ho lasa ankohonana iray noho ny fifidiananao any mpanomponao dia lasa zanaka ara-panahy-piraita-po aminao zay. Saotra Tompo, saotranao amin'ny aniversera maro isan-karazany, nomenao ny mpanomponao, fahendrena avy aminao ane zany, ny raha mankalaza an'izany aniversera an'izany tsy mba eto amin'ity toerany ity fa any amin'ny toeram-pisotroana, any amin'ny toerana mahafinaritra zavatra tena mifanohitra amin'ny sitraponao